Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko dia raina ny tompo omena voninahitra izy satria noho ny fahasoavany lehibe tena lehibe dia izao sambola velonaina somatsara izao isika na ianareo zay mpanaraka fandarana na ny tenako zay mpitondra ny hafatra amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Ambony zany samy nataon'Andriamanitra nahatratra ny taona vaovao 2024 isika. Ka hoy aho hoe arabaina avokoa ianareo tompoko, ianareo isambatan'olona, isam-pianakaviana, isa-trano no zao nahatratrarantsika ny taona 2024 izao. Hoy aho hoe ho soa ho tsarany ny fiainanareo tsiraray avy mandritra ty taona 2024 ity. Ka ny ratsy rehetra zay nampitanondrika, zay nanakivy, nampilatsa-dranomaso tamin'ny taona lasa iny na tany alobe tany amin'ny anaran'i Jesosy tsy hatratranareo intsonany zany manomboka amin'ity taona ity, manomboka androany zay andrenesanareo ny hafatra entiko. Ny tompany tanteraka izany eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Manaraka zany mitona anareo aho mba hisotra sy akasitraka an'Andriamanitra no zao fahavelomana nomeny antsika izao. Araka nefa nambarako matetetika mantsy tsy avy amintsika mihitsy ny fahavelomana tahako zao fa avy amin'ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Izy no ambara amin'ny Baiboly fa mahafaty, izy no ambara amin'ny Baiboly fa mahavelona. Miankina aminy zany ny momba antsika eto ambony ty tany ity. Zay matoka amin'ny teny hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra ianao, misaotra azy no zao fahavelomana nomeny zao, no zao na isika nataony natratra ny taona vaovao zao, mba hatoka ny fiainantsika ho akasitran'Andriamanitra amin'ty taona zay diavintsika ity. Mitona anareo ihany koa aho mba anova ny fisainanao, anova ny fijerinao am'izao taona vaovao taona 2024 izao. Efa nambarako tamin'ny heriny moa mikasiany am'izany. Aza manan-kitsony anao hoe ny zavatra ratsy hitan'ny masonao, ny zavatra ratsy reny sofinao, hatram'izay ka hatram'izao aza manan-kitsony anao hoe zany no entinao milaza fa loza ny fiainanao amin'ty taona ity na ratsy ny fiainanao amin'ty taona ity. Ekena ary marina fa nisy ny tsy fahombiazana, nisy ny farisena tao anatin'ny taona maromaro, ekena sy marina zany fa saingy zao afaka iova ny fiainanao, afaka hitsimbadika ny tantaram-piainanao amin'ty taona 2024 ity. Efa nisy fisehon-javatra tahaka zany mantsy ao anatin'ity Baiboly ity. Ain'Andriamanitra riavana malala ny maneho an'izany fahasoavana lehibe izany eo amin'ny fiainanao raha toka mbola mitoetra olona mino a Jesosy, resy latrany amin'ny famonjena vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ianao. Ain'Andriamanitra ny manova ny fiainanao, ny maneho an'izany fahasoavana lehibe izany. Dia zao azy andao anokana fotoana anaovana vavaka miaraka isika amin'ty androandroany ity. No zao taona vaovao nomen'Andriamanitra antsika izao ary no zao fahavelomana zay misy eo amin'ny fiainantsika izao. Andao hivavaka ihany koa isika mba hiova ny fijerintsika sy ny fisainantsika ka tsy ho resany zavatra ratsy hitan'ny masontsika intsony isika na ho resan'ireo zavatra ratsy reny ny sofintsika ihany koa. Hivavaka isika fa ny Andriamanitra zay vavantsika dia Andriamanitra mihainy vavaka ary Andriamanitra mamaly vavaka. Ataoko fa rariny raha hisaotra an'Andriamanitra isika hoy aho no zao taona vaovao menantsika izao satria hiandrandra fahasoavana lehibe tsika amin'ty taona ity. Rariny raha hisaotra an'Andriamanitra isika no zao fahavelomana izao mba hatoka antsika ho akasitran'Andriamanitra ny fiainantsika.
ary everiko fa zava-dehibe ihany koa raha ivavakantsika mba iova tanteraka ny fijerintsika sy fisainatsika satria miandry an'izany Andriamanitra mba afan'Andriamanitra manao hetsika lehibe ho antsika am'izao taona diavintsika izao aondreo lohantsika na apetra amin'ny fonao tananao andeo hivavaka azy ry Andriamanitra tompony zao rehetra izao ry Andriamanitra tsy miova ho masan'io ary mandrakizay manaiky anao ho Andriamanitra ivavahana izahay manaiky anao ho Andriamanitra iankofana izahay satria anao no Andriamanitra tia anay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ary Andriamanitra rainay ihany koa misaotra Andriamanitra misaotra fa lehibe ary tena lehibe ny fahasoavanao ka nomenao tombonandro avelomana izahay ka velonayna somatsara ka ary nataonao natratra antytaona vaovao 2024 ity tsy avy aminay zany Andriamanitra fa avy aminao ka de misaotra tena maneho fisaorana lehibe anao zahay mba ho akasitranao ny fiainanay amty taona 2024 zay efa diavinay ity Andriamanitra miantso anao zahay am'izao fandohany taona izao hoentinay ohatry anao ny fijerinay ny fisainanay ka ovay mba tsy to fijery na to fisainana amin'ny olona mbola lavitra anao Andriamanitra na ho andreo olona mbola any velanvalanao Jesosy fa hoafa mihitsy fijerinay sy fisainanay amty taona ity Andriamanitra lay fisaina sy lay fijery tianao anananay olona manompo anao ataovy zany ny fisainanay sy fijerinay manompoka izao tompo miasay anao aminay Andriamanitra ny dera ny ajary ny voninahitra ny atotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina misaotra tompo sambatra izahay fa manana anao ho Andriamanitra iankofana sy ianterana amty taona 2024 ity amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay zany vavaka izany halleloia amen eny ary tompoko hitondra ny tenin'Andriamanitra ho anareo am'izay aza ny tenako tenin'Andriamanitra zay inoko fa anova tantaram-piainanao mandritra ity taona zay efa diavintsika ity ka dia andao amaky baiboly isika ao amin'ny Korintiana 4:5 toy zao no voalazao fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana zay zany lay teny omen'Andriamanitra atsika am'izao taona vaovao zao finoana no andehanantsika fa tsy fahitana ity afatra ity dia afatra natao ho anareo ho antsika zay efa tonga ao am Jesosy Kristy ho antsika zay manana Jesosy Kristy monina sy mitoetra ao anaty ary velona ao anaty eno tsara zao afatra entiko izao ny olona rehetra efa nino a Jesosy efa nandray an Jesosy ary manana an Jesosy velona ao anatiny dia ambarany baiboly araka nambarako tamin'ny heriny fa zanak'Andriamanitra zany olo zany olon'Andriamanitra ihany koa no ilazana zany olo zany ary any amin'ny boky Petera 2:7 azy dia zao voasoratra hoe olona efa nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba atao inony mba ilazana ny atsaran'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra na iza na aiza ary any amin'ny Isaia 7:7 azy dia efa nilaza ny tompo'Andriamanitra hoe ianao io isika dia efa vitan'Andriamanitra tomboka vatsa eo an-tanana zany hoe tsy anizy intsony ianao fa an'Andriamanitra an'lay izy hatrizay ka ho mandrakizay fa soavana lehibe mihitsy zany ry havana malala toerana hafa kely zay tsy hitovizana amin'ny olona rehetra zany ny toerana nametran'Andriamanitra ny olona na izany iza ka resy latrany am Jesosy babony am Jesosy ary manana Jesosy velona ao anatina veliko ndra hoe toerana hafa kely zay tsy hitovizana amin'ny olona rehetra ny toerana misy atsika zay nino an Jesosy nandray an Jesosy ary manana Jesosy mitoetra ao anaty no zany araky ny efa nambarako teo aloha teo nambarako tamin'ny heriny de hoy aho hoe ovao tanteraka ny fisainanao sy ny fijerinao manompoka am'ty androany ity aza ampitovina am'ireo olona zay mbola lavitra an'Andriamanitra ny mombanao aza ampitovina am'ireo olona zay mbola any ivelan'ny valan'i Jesosy ny mombanao fa tena hoe meteza
anova tanteraka fisainanao sy ny fijerinao ianao. Ohatra akaiky zao lazaiko zao, efa namarako tamin'ny herin'ny any izy ty fa tiako amafisina. Ianao zao manana ny Jesosy, marina zany. Tsy mitovy am'zany ny olona rehetra. Ambaran'ny Baiboly ihany koa fa ianao zao dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Fa tsy zanak'Andriamanitra daholo akory ny olona rehetra. Jaona voalohany toko fa Jaona toko voalohany dia 12 hoe zay rehetra nandray azy nandrainy Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia zay mino ny anarany. Fa ny olona rehetra zany zay tsy ninan'ny Jesosy, tsy nandrainy Jesosy, izy no amaly azy. Ambaran'ny Baiboly ihany koa fa ianao efa nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ianao. Fa amin'ny alalanao no anehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahasoavany n'aiza n'aiza ny toerana misy anao. Dia dinio sy tsara hoe ahoana no alekenao fa mitovy amin'ny olona rehetra zany ianao, arak'izany teniny ambarako zany. Ahoana ihany koa nanekenao fa zay mahazo ny olona rehetra dia tsy maintsy mahazo anao. Ahoana no anekenao an'izany? Zany no antony mahatonga amin'ny teny hoe ovay tanteraka ny fisainanao sy ny fijerinanao manomboka amin'izao taona vaovao diavintsika izao. Ohatra izao, ny olona mbola lavitra an'Andriamanitra, ny olona zay mbola any ivelan'ny valan'i Jesosy, ny zavatra hitany masony, ny zavatra reny sofiny ihany, zany no entiny mamaritra ny fiainany anio sy ny hoavy rehetra. Ny zavatra hitany masony sy reny sofiny ihany no eo, zany zavatra zany no entiny mamaritra ny fiainany anio sy ny hoavy ray manontolo. Raha zavatra ratsy no hitany masony, na zavatra ratsy no reny sofiny, dia avetrany izy, dia kivy, resy ny sainy, tena zay mihitsy ny marina. Zany ny olona mbola any ivelan'ny valan'i Jesosy. Koa raha manana fisainana sy fijery tahaka zany ianao, kanefa ianao mpino kristianina, ianao efa nandray an-tompo, fa malahelo ny tompo Andriamanitra ny amin'izany. Ary tsy faly mihitsy izy raha ny marina. Ary ambony zany voasakana reo fahasoavana tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainanao. Satria Andriamanitra tsy miasa, tsy manao asa, tsy manao zavatra lehibe eo amin'ny olona manana fisainana sy fijery tahaka ny jentilisa, tahaka ny olona zao tontolo zao. Fa ny tian'Andriamanitra dia hoe manana fisainana sy fijery tahaka n'Andriamanitra ny olona rehetra zay tonga ao aminy. Efa nisy olona tahaka zany ao anaty Baiboly. Ohatra amin'izany zao ny nazo ny zanak'Israely. Ao amin'ny Nomeri toko 7, tsy vakiana amintsika daholo moa le teny, fa vakiana ihany rehefa avy eo. Tantaray tenin'Andriamanitra fa melony ny dira natao amin'le tany tondratro sy tantely, dia naniraka mpisafy tany mba hisafy ny tany Mosesy. Hoe fantariny momba ny tany zay ho vatantsika rehefa avy eo. Ka rehefa nandeha tokory zareo reo, dia inona ho ianao no nitranga? Verina avy tany ny 12 lahy, dia mitovy aloha fiteny tamin'ny voalohany. Ny tany zay nosafonay tena tany tsara, tany tena mamokatra, arabaky teny tondra rono sy tantely tokoa, toy ny santonan'ireo vokatra avy tany nentinay mba aseho anareo. Fa saingy zao ny olona ao amin'ny tanàna io dia olona mahery de mahery, tena mahery de mahery, misy manda be ny tanànany. Ny olona amin'ny tanàna io dia olona vaventy be, maleomonina, mihinan'olona, zany ny tatitra nentin'ireo mpisafy tany. Dia avy hatrany dia resy tanteraka zareo, resy ny zavatra hitany masony, resy n'ireo zavatra eniny sofiny. Anika dia maty tanteraka atao anatiny ny faniriana na ny fikasana anohany ty hiditra ao amin'le tany tondradrono sy tantely. Fa ny zava-doza dia zao nanapa-kevitra izy ireo fa hiverina any Egypte indray ka hitady mpitarika mba hitarika azy ireo hiverina any Egypta. Nalahelo ny tompo Andriamanitra tamin'izany, tsy faly mihitsy ny tompo Andriamanitra tamin'izany, satria tena manao tsinitsinana an'Andriamanitra reo olona reo, tena manimbazimba an'Andriamanitra zay ny filazany azy. Zany zavatra nisy. Noho zany dia averiko indray le fanambarako tery aloha hoe satria mpino kristianina ianao, manana an Jesosy ianao, dia ovay ny fisainanao,
ovay ny fijerinao ahoana Paoly finoana no andehanantsika fa tsy fahitana tsy zavatra hitany matsika na nireny sofintsika no avelantsika ifeny fiainatsika na eritreretintsika hoe zany no amaritra no avitsika fa finoana no andehanantsika hoy Paoly apôstôly raha sy fotoana miavaka ho anao ity taona diavintsika 2024 ity raha sy areka eo amin'ny finoana fa ho taona tsara indrindra ho anao ity taona ity izay inonao sekanao mantsy zany ihany no amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ahoana ho Jesosy tonga avy aminao arak'izay inonao ihany zany no ho tanteraka aminao andao fa kitsika lay voalaza amin'ny numéro 1 hoe ahitanareo fa tena tsy zakan'Andriamanitra ny natao zanak'Israely ary zay ny antony nandroatana zany tantara zany no aty baiboly mba ho fananarana atsika mba tsy ho taky zany koa isika kristianina ankehitriny numéro 1 zao de 2:20 ny tantara taminy izy reo hoe tonga tany amin'ny tany zay nanoranao anay zahay tena tondradrosy tantely tokoa izany ary itony vokatra avy tany kanefa kosa 2:20 mahery ny olona zay monina eo amin'ny tany ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe 9:30 fa ho kosa reo lelaza niara-niakatra taminy tsy afa miakatra andresy reo olony ireo isika satria mahery no isika izy dia nilaza ratsy ny tany zay hosafona tamin'ny zanak'Israely izy reo ka niteny hoe ny tany zay naleanay mba hosafony dia tany mihinana izay moninao ary ny olona rehetra zay hitanay tao dia olona vavety be hitanay tany koa ny Efilima zay taranakiny anakita avy tamin'ny Efilima teo masonay zay dia na tsy ary ho tahaka tsingetana toy zany koa zay teo masony numéro 1:12 de nimonimona tamin'ny Mosesy sy Arona zanak'Israely rehetra de 4 de nifampitaony izy reo hoe andeha hifidy mpitarika isika ka hiverina ho any Egypta ry havana malala tsy tokony ho zany mihitsy ny fisainana sy ny fijerina kristianina tsy tokony ho zany mihitsy zay matoka Paoly niteny hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana tao am'ireo zanak'Israely no safitany ihany koa anefa de isaorana moa Andriamanitra fa nisy olona nanana fisainana sy fijery hafa mihitsy tao tsy izay zany fa Josoa sy Kaleba ka zay fisainana nanana ny reto roa lahy reto zay zany no fisainana sy fijery andrasan'Andriamanitra amitsika am'izao taona vaovao diavintsika izao raiso amin'ny côté tsara foana tompoko ny zavatra hitany masonao sy ny zavatra reny sofinao ka na dia ratsy ary le zavatra hitany masonao sy reny sofinao dia raiso amin'ny côté tsara foana zao mantsy no ambaran'ny baiboly amin'ny Romana 9:20 manao hoe fa ny zavatra rehetra de miara-miasa soa zay tia an'Andriamanitra efa nambarako tamin'ny heriny moa zay teny zay ino tsara ke ty tantara anakiroa zay tantarako aminareo ity voalohany aloha de mikasika any amin'ny tantarany Josoa sy Kaleba marina fa nahitany masona fa vaventy be ny olona ao amin'le tany zay ny olona z'Andriamanitra hoe olovan'ny zareo marina fa tahaka tsingetany zareo marina fa mety hoe mihinan'olona tokoa maleo monina ny tanàna ary amin'ny olombelon'olombelona dia raha no resana dia tsy maintsy resaky zareo marina daholo zany rehetra hita zany fa ny any Josoa sy Kaleba tsy mba zay ny fisainana tsy mba zay ny fijerina hafa mihitsy fisainana hafa mihitsy fijerina ary zay no natonga ny teny hoe zay le fijerina sy fisainana zay no tian'Andriamanitra ananantsika kristianina am'izao taona 2024 izao andao dia efa kitsika ny numéro 1:20 hoe 9:5 ary ny akoka tonatreany fivorian'ny fiangonan'ny Israely manontolo Mosesy sy Arona ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zany Jefone zay isan'ireo ny safin'ny tany de nandritra fitafiny sady teny tamin'ny fiangonan'ny zanak'Israely manontolo hoe ny tany zay nalena no safona dia tany tsara indrindra tanao hafa mihitsy fijerina tany tsara indrindra raha kasitrany tompo isika dia hitondratsika ho am'izany tany zany izy ka omeny atsika io dia tany tondradrosy tantely hafa mihitsy fisaina sy fijerina de zao inkeo fanampiny 5 fa aza mikeo miamy tompo ianareo
ary aza matahotra tompotany koa fa ataotsika andraimbava ireo any amin'ny dika teny baiboly hafa moa de hoe fa hanina ho atsika ireo niaro azy de efa niala taminy amin'ny dika teny hafa amin'ny baiboly any a de hoe efa niala taminy fiarovany fa ny tompo no momba atsika ko aza matahotra azy ianareo tanao masony de nahita ny mombamomba ny tompotany ny sofiny de nandre kasikasika ny zava-misy tao am'le tanàna zay lazain'Andriamanitra hoe omena olovany izy ireo fa sainga hafa mihitsy ny fisainany hafa ny fijeriny niresa tamin'ny côté tsara foana ny zavatra rehetra ny tranga hoe ho avadika Andriamanitra ho zavatsoa ho anay ny zava-misy ao am'le tany ho vataninay rehefa aveo ka de nampaherin'ny olona Jesosy Karipa hoe andao androso andao hiakatra isika fa raha sitrapon'Andriamanitra omenantsika io tany io zay ny tantara voalohany tantara faharoa ihany ko de ity ndre mandeha fa iny ela be ty tantara ity fa tsy tantara vaozao akory fa iny ela be tany aloha tany de nanapa-kevitra zareo tao Eropa de ny tompona orinasa anankiray mpanao kiraro fa anitatra ny orinasany izy ka andefa delegationa maromaro wakati Afrika orinasa mpanao kiraro izy io de fa namandrika trano nanao belle trano zareo a zay amorotana kiraro anamboarana kiraro de niainga reto délégation reto ka rehefa tonga tany Afrika reto délégation reto a dinna zavatra nitranga ny satsany tamin'izy ireo rehefa nijerijery na nidinidinika namatapatatra ny zava-nisy tao Afrika de avy atrany dia resy ny zavatra hitany masony sy reny sofiny zareo fa amin'ny akabeny de tsy mikiraro ny olona tao Afrika tamin'izany fotoana zany tsy mikiraro filazana te hoe 700 ny olona 5 ny olona tsy mikiraro loza ozy zay nitatitra nalefany loza zavadozy ty zova tena perte zova tena faty antoka tsy misy toy zany fa tsy mikiraro akany ny olona aty Afrika tsy manao kiraro ny olona 700 tsy misy mikiraro ahoana no atao zay le fijery ny olona mbola lavitra n'Andriamanitra sy anivena valan'Andriamanitra fa tamin'ireo olon'ireo kosa reo délégation reo de nisy olona zay fa nanana ny tompo nanana ny Jesosy de nahita ihany ko zany fa tena tsy mikiraro tokoa ny olona tao am'le tana Afrika tao Afrika zay nandianana fa zao nitatitra nataony tena fahasoavana lehibe ho atsika nanapahantsika hevitra nanapahanareo lehibe fa anangana orinasa aty Afrika isika hivatra kiraro aty Afrika isika satria hitanay zao fa tena tsy mikiraro ny olona ety tsy manana kiraro ny olona ety 700 ny olona tsy misy mikiraro inona ty nambara am'izany fa soavana lehibe ho atsika satria zao tsika vo tena lafo kiraro be de be nga manisanany de kiraro be firmy ndray lafo satria tsisy mikiraro ny olona de vity kiraro tahaka zany zany fisainan'ny olona zay efa tonga ao amin'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy mitovitovy am'le tantarany zanaka Israely mihitsy zay tantarana olona nandeha nalefa tany Afrika mba hivatra kiraro zay ka hoy aho hoe tonga ny fotoana te hitondranao amin'ny fiainana vaovao sy tantara vaovao ny tompoandriamanitra am'izao taona 2024 zao raisy hoe izao no andro izao ny volana izao ny taona de taona 2024 zay anamarinan'Andriamanitra an'izany rehetra zany no zany finoana no andehanantsika fa tsy fahitana fanekena finoana andehanantsika fa tsy fahitana ary matoky sy mintsika fa izavatra lehibe vaovao ho ataon'Andriamanitra amitsika am'ty taona 2024 ity no zany de mitrakay ianao fa tsy voatery hoe ny tsy fombiazanao tamin'ny taona lasa tamin'ny 2 taona tamin'ny 3 taona de mbola zay ihany ko ny fiainanao am'ty taona 2024 zay diavintsika ity hivavaka ho anareo ao am'izao famaranana izao fa koatran'izany ihany ko de hitsodrano ho anareo am'ty taona ity ka ny Alahady fa 3 volana
janoary taona 2024 ho anareo zay mahita sy mandre amty andro alady ity, raha androany alady anao no mahita sy mandre de hoy aho hoe tongavy anao alahady anio fa 3 ny volana janoary taona 2024 alady maraina io, fa isy fitsofandrano lehibe ho ataoko mpanompon'Andriamanitra ho ataonay mivady amin'ny fotoana io, miditra fitsasa fidirana voalohany, miditra folo fidirana faharoa, ka amboarina fotoananao mba afanao mamonjy amin'ny fotoana io. Entony ny ray aman-dreny, entony ny zanaka nateraka, entony ny havana, entony ao an-trano mba andray ny tsodrano avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary atao de milaza aminareo fantsodrano ataona mpanompon'Andriamanitra de raisin'Andriamanitra tahaka ny teniny ka ho amarin'Andriamanitra ary ataony tanteraka tokoa eo am'izay mino. Ao anaty baiboly moa dia norombana mihitsy ny tsodrano, norombana satria fantany fa iantoka ny hoaviny zany tsodrano zany. Zany ngeny no tranga atao amin'ny Esau Jakoby, norombana le tsodrano, nitomanina mihitsy mba azahoana le tsodrano. Ka ianao ve tompoko nalavitra biady anao de tsy ho avy ve ny alady 3 volana janoary, tongava tompoko, tratranao ny fitsasany tongava, amin'ny folo vao tratranao tongava. Ny telefônina moa afantsika mifandray de tsy miova 032 04 854 58 na 034 04 852 47 araky voasoratra io. Zay zany tompoko dia andao anokana fotoana anaovany vavaka ary tsika am'izao fotoana zao. Aondreo lohanao. Ry Andriamanitra raiky malala, ry Andriamanitra tsy toa, misaotra fa afaka nitondra ny teninao tamty androandroany ity, afaka nanambara ny Hafatra ao zay mitona n'olona mba iny fa hafa ny tantaram-piainany amin'ny toana 2024 ity, raha mino an Jesosy sy mandray an Jesosy ary manana Jesosy velona ao anatiny izy. Amin'ny anaran Jesosy zay rehetra mety hanakatsakana ny fahasoavana tsy ho tanteraka amin'ny olona amin'ny toana ity, didiko amin'ny anaran Jesosy miala. Ary ny tsodrano zay ho ataoko ihany koa ho an'ny olona amin'ny toana ity de ho amarinao sy ataonao tanteraka tompo, ka olona maro no ijoro vavolombelona ilaza ny atsaranao omby anomby amin'ny anaran Jesosy. Misaotra raha io, halleluja, amen. Zay zany tompoko ka de mametraka mandra-piona manao velomanareo ho soa ho tsaratra rehetrana ny fiainanareo rehetra amin'ny toana ity. Veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.